Amen. Manonona fiadanany tompo amintsika rehetra afaka miantso an'ilay namatsika ireny tsika partage apita ny ino izy ty partage amin'ny namana rehetrarehetra satria mpianatra zavatra ray loha amintsika indray androany iresaky momba ny ino izy ty resaka asana devoly sy ny herin'Andriamanitra zay manafaka atsika ao anatin'ny asana devoly. De ao anatin'ny segondra vitsivitsy, ao anatin'ny ray minitra ao de miantso anao hoe ampitao any amin'ny fianakaviana, indrindrandrindra ny fianakaviana eto Frantsa. Raha ny Madagasikara zany ianao ka misy havanao aty Paris, aty Frantsa de mba alefaso any aminy ny fandaharana, ampitao any aminy mba ana raha misy mpiara-mivavaka sy anotriny de ampitao any satria misy zavatra mila voarain'izy ireo androany. Na iza misy atsika manerana izao tontolo zao dia afaka ampitaina ny zavatra rehetrarehetra. Eny ary zay ngamba ny ela aloha fa de za koa moa tsy de mijanona ela am'le hoe mampiditra fa dia sady mirosotsika ny mampiditra de eny ampandehanana eny tsika zany de sady mipartage ihany am'ireny namana tsiraray avy reny. Daholo hivavaka tsika de avy eo hiditra hatrany amin'ny zavatra tokony ampianarina. Mankasitraka indrindra tompo satria manakolazaina aminay ianao ary manakora manakambara am'ireto rahalahy sy anabavy reto. Misaotra anao indray zay satria fotoana tsara de tsara ty fotoana ity. Zay andranisana hiafatra avy aminao, fampianarana avy aminao, taridalana avy aminao ny zavatra rehetrarehetra tokony ho takatray sy ny zavatra tokony ho fantatray. Tario lalan'izay tompo ary ampianaro ny tena sitraponao ary vangio manokana reto mpanomponao tsiraray avy reto. Misaotra tompo. Amen. Eny ary andaotsika maki ny tenin'ny tompo atao amin'ny Jaona voalohany. Misy ny Jaona voalohany moa zany de voalohan'ny Apokalipsy. Jaona voalohany toko 7 andininy 9 manao hoe izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly no manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra de nendrava ny asana devoly. Io le tapany farany io ny toko tiako raisina manao hoe izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra de nendrava ny asan'ny devoly. Ny misy afetseny Satana ry havana izay ezahany devoly mihitsy ny ampitaina ny andohatsika ny any anatin'ny saitsika aparitaka eny amin'ny fiarahamonina de misy hevim-petsy ny devoly, hevim-petsy tsy ndreko tsara hoe hevim-petsy. Tany am-boalohany indrindrandrindra ty amin'ny tany mandroso aty dia naletika tao an-tsain'ny olona manao hoe tsy misy Andriamanitra, tsy misy zany Andriamanitra zany. De nefa ny voapirofo mihitsy fa rehefa misy olona manatona an'Andriamanitra de afaka mitoka, afaka amin'ny sigara miova amin'ny fiainana, lasa miala amin'ny fijangajangana. Rehefa lasa mivavaka le olona de manana fitondran-tena tsara ary be da be ny fahagagana misy akoatran'ny hoe fiovan'ny fiainan'le olona sy ny fiovan'ny toetrany. De maro ny olona sitrana amin'ny aretina, maro ny olona afaka amin'ny aretina tamin'ny alalan'ny vavaka. Dia fetsiny devoly dia tateo arina izy de nambarandray hoe misy Andriamanitra, misy Andriamanitra, fa ny ampidiriny eo an-tsain'ny olona ndray de hoe tsy misy ny devoly.
tena grave be riavana ny fieritseretana ho an'izany zany toetsainy zany hoe raha vo ianao ny tratran'izany toetsainy zany hoe tsy misy ny devoly de vo fitaka ianao. Ary zany no mahatonga ny olona mieritreritra fa zay zava-doza mitsanga rehetrarehetra eo sy zavatra miseho rehetrarehetra hoe tsisy devoly zany rangahy io zavatra nataon'olombelona io fa tsy devoly sy zavatra azo tsabony io fa tsy devoly ny olona nanao an'io fa tsisy an'izany devoly zany devoly tsy misy tena azafady miteny aminao fa vo fitaka ianao raha vo mino an'izany hoe tsy misy ny devoly fa ny devoly tena misy. Ary io tenin'Andriamanitra io no milaza an'izany eo amin'ny Jaona 1:7-9 hoe izao no nisehoany ny zanak'Andriamanitra de niandrava ny asana devoly. Raha vo tsy mino mantsy ianao hoe misy ny devoly de zay aretina rehetrarehetra mitsanga de ozy izy ianao hoe virus io, microbe io, bakteria io, tapaka io fa tsisy an'izany devoly zany fa zao io aretiny io. Any ka alay-panany ny olona vo misy aretiny de fitsaboana foana. Ndray andro tany Tamatavy de nitoriteny nahita nitoriteny moa zany tamina radio anankiray zay de niresaka mombana délivrance tam'izay hoe délivrance fandroana ny asana devoly. De avany amin'ny 2 andro miala ny Tamatavy na 3 andro 2 andro sy tapany eo miala ny Tamatavy de nisy rangahy zay no nibatain'ny fianakaviana, nibataina lanjain'ny fianakaviana zany satria tsy tonga na tomobile any am'zareo any. De rehefa tsy tonga na tomobile le toerana misy azy de nibatain'olona maromaro avy any izy hoe ndao entina any Tamatavy fi zany any ambanivohitra Tamatavy. De roa andro tapany ditongotra miala Tamatavy de naheno ny fandarako tamin'ny radio reo olona reo de hoe andao entina any Tamatavy fa ano misy zany pastera manasitrana zany zay moa fiheveran'ny olona fa ny tena marina tsy pastera manasitrana fa Andriamanitra. Andao entina any fa rehanay amin'ny radio fa misy an'izany délivrance zany any Tamatavy de nentin'le fianakaviany teo io rangahy io. Ina ozy izy anao ny etany io rangahy io ny eta ety ivelany ny zavatra miaisa ety ivelany zany miforotra ny tanany reto coincé de reto fiany sy tongony akiroa reto koa miforotra de midona amin'ny tratrany zany reto tongony anankiroa reto fiany midona amin'ny tratrany de sady miforotra ny tanany miforotra nena de ny olona mamanazy sakafo tsy maintsy fanana sakafo tsy afaka mivadika gauche tsy afaka mivadika droite. Zay nahitako an'io lehilahy voalohany de zao no tenin'le fianakaviana io pastera ozy izy efa nitsabona ny naizanaiza nentina l'hôpitaly be nentina dokotera karazana fanafody tsindrona de efa nisy zany tsindrona volamena zany tany nataona sonota aminy fa tsy sitrany satria ny fiheverany zareo fa le aretina de aretina normal ohatra ny aretina rehetrarehetra areti-kozatra na aretina taolana ka ndao entina any amin'ny dokotera fa tsy maintsy kanjo ny alamaina tonga tany amin'ny dokotera ny alamaina nitsondromana volamena zany tsindrona volamena zany fa tsy sitrana de nahen'ny fandarako ry zareo de tonga de nentina teo tao am-piangonana de nanontaniako inona ho anina voan'izy io de zao ny tantarain'le fianakaviana. Izy io pastera ozy izy nisy hazo tany anaty ala tany aminay tany nisy hazo de efa nitenen'ny olona izy manao hoe tsy azo kapaina io hazo mananjina io hazo tsy azo kitikitihana io ka izy moa pastera ozy izy dekona amin'ny fiangonana misy anay dekona zany le ranamana de zao ny tao an-tsainy sy tsisy dikana aminay io zay andravany asany devoly zay mpivavaka ka izy mpivavaka tena nety tsara le nataony izy mpivavaka fa mpivavaka tsy ampiery mpivavaka faible mpivavaka tsy mavita ninina nefa ny zestery de nakafamaky izy pastera ozy izy le fianakaviana nalainy ny famaky de nikapainy le hazo nikapakapainy nanomboka atao renany pastera nalemy ny tongony de nalemy ny tanany
de jerenareo ngery havana hoe inona moa ny ifandraisan'zany. Le hazo ny kapakapaina de avy eo nalemy ny tongotra nalemy ny tanana, de avy eo amizay iny ny analemy de nga vitan'ny analemy fa ny fanenjana amizay le ozatra, de le ozatra avy any amy tongotra ambany ny an'ny forotra le tongotra de midona ty amy tratrany, de reto tanana reto koa midona nakaty ohatry zao coincé tanteraka ohatry zao, de metsy midona miforotra kely. De iny zany de hoe ny olona moa tsy malala fa de netina vanina moa netina tamin'ny pitaizy aloha, netina tamin'ny mpilalao ody gasy tany Tamatavy tamizany de tsy sitrany. De andao entina dokotera fa rehefa silelaka any amy dokotera tsy maintsy sitrany. Nandeha dokotera, nandeha hôpitaly, tsisy ninina, tsisy ninina azona atao, tsindrona volamena, tsindrona sinoa, lanjainy zareo avy any tsy afaka. De alanenina farany hitan'ireo zany de le hoe naheno an'le fandarana vahaony oloko izy tamizany tany Tamatavy. De andao mba entina any amin'io pasteur io, andao mba entina amin'ny fiangonana io. Tonga am-piangonana moa le olona de inona moa ny azonao atao, fa angamba misy tsindrona azo atao ao, tsisy tsindrona azona atao. Tsisy hoe piqûre na pile azo mena azy na comprimé, tsisy ninino. Ivavaka fandroana devoly, fandroana devoly amam-bolana asa na 2 volana mahery sa 4 volana. De ity no nahavarina ry havana. Isaky ny délivrer io rangahy io de mitsotra ny tongony, miamotsotra le tongony, miamotsotra ny tanany, de miamotsotra le tongotra, de miamotsotra ny tanana, de miamotsotra le amina articulation rétarienne, de miamotsotra de miafarany atao amin'ny andilany, atao amin'ny valahany, atao koa coincé tanteraka atao amin'ny valahany io satria le miforitra kely iny. Isaky ny vavahana 2 volana mahery ny vavahana. Iny le raha namana fa sitrana tanteraka de nitsangana afaka mandeha. Ina moa zao ny azonao alahatra am'zany? Zay ny mahatonga na miteny aminao hoe afiatseny ny devoly, fitaky satana, ny filazana aminao hoe tsy misy ny devoly. Ary raha misy miteny anao an'zany hoe tsy misy ny devoly de olona amitaka saina potika anao zany. Fa reo fianakaviana ireo dia nahita ary nipofona fa devoly io nahazo azy io. Satria tsy hita na dokotera, tsy sitrana, natao tsindrona volamena, natao an'izao tsy sitrana, nentina ody ratsy sitrana. Nroana amin'ny anaran'i Jesosy satria nenay de tsotra ihany. Vavaka ny atao amty rehefa tonga eto, nga monina ny azon'ny pasteur atao eo an'io. Fa le tenin'Andriamanitra io zao famantarana zao anaraka izay mihina mety tanana amin'ny marary de ho sitrany reny. Androka demony amin'ny anarako, de roana ny devoly, de inona tokoa fa de isaky ny roana. Isan-kerinandro de iny le rahalahy fa hita ny fiovan'le tongony, miova ny tongony de miova le tanany de miamotsotra 2 volana mahery nandeha tsara izy. Misy ny devoly ary misy karazana aretina izay tsy possible mihitsy ny anasitrana anazy. Na ho akaty Paris ianao, na ho akaty Andafy ianao, na ho aizy ianao, na ho azy de tsy sitrany ianao satria asana devoly io ary tsisy masitrana anao io raha tsy fivavahana. Misy député anankiray zay tany Madagasikara, député izy io maro mahalala aitsika rehetrarehetra mahafantatra azy tsara. Marary izy io, narary ary ny aretina nazo azy mangididy. Ary raha vao metrika io mangididy io de mila nafitra azy mihitsy, mila hotorana tena safotra, efa safotra mihitsy moa tao amin'ny dosy. De tsaboana zany io mangididy io, fa mangididy daholo ny vatany rehetra, mangididy ana rehetrarehetra, mangididy ny fiany, mangididy de tena mijaly mihitsy am'le mangididy. Kizy moa amin'ny maha-député azy de manana ny fitsaboana zany, tsy amin'ny fitsaboana tsotsotry reny fa tonga de le fitsaboana voavoleta atao Madagasikara de tsy sitrany. De nakaty Paris satria izy aty ny zanany aty Paris de nitsabo tena taty Paris. Ary nieritseritra hoe aty ny dokotera mahay aty a Frantsa, ny dokotera mahay de ndao tsaboana aty, de nitsaboana taty a Frantsa. Nitoy ihany le mangididy de taty mihitsy izy zany safotra atao anaty dosy zany,
vokatry le aretina de mianjera atao anaty safotra mihitsy am'le aretina de tsisy ninina azony atao mihitsy de efa rehany ihany le hoe vaony oloko efa reharehany amin'ny olona eny efa enony ihany fa taty andafy izy zany vao nahita tamin'ny youtube de nijery an'le fandarana vaony oloko hoe inona marina momba an'ity vaony oloko ty de inona ny resahany ato de sososo de tao izy ny naheno fijoroana vavolombelona tao anatin'le fandarana to izy ny naheno fijoroana vavolombelona naheno an'le toriteny de teo izy voniny ary mety ho asana devoly ane ty mahazo anaty ozy izy satria efa tsabona taty andafy taty frantsa taty tsabony vaza taty tsy sitrana izy nationalité français nataony rehetrarehetra tsy afaka de tsisy ninina de inona ny natao izy nijeran'ny youtube io naheno an'le fandarana naheno hoe tena mety devoly ty magdidy ty raha magdidy zany moa zany de efa ina moa ny azo dokotera ataonao fa mena fanafodina magdidy ianao de mikokotra eo ianao de atao eo zay tokony atao anao zay zany ny lalanana kanjo tsy mety sitrana mihitsy raha namana ino ny fanapa-keviny afaty Paris indray izy nanapa-kevitra ny antso tany Madagasikara za ozy izy iverina any Madagasikara de hotsabona any ny olona any Madagasikara makaty Paris hotsabona izy ndray avaty Paris ande hotsabona ny Madagasikara za ozy izy tena ande hoany aloha de tena hotely tany izy ny antso za ozy izy tonga de nandray fanapa-kevitra iverina ty Madagasikara fa vo tonga pastera tonga de mba raiso fa vo tonga de mba delivreo fa za tena marary inona ozy izy anao tonga tany izy de vo mivavana indroa andro de tonga de sitrana le magdidy afaka le magdidy de inona zany le nahazo azy inona zany le nahazo azy izy avy midelivrena teo izy avy mivavahana teo efa natony dolidolo ny fitsabona tsy sitrana nagdidy foana de inona zany nahazo azy napikangididy azy io vo nitononona ny anaran'i Jesosy ny vavahana na mietsatanana ny delivrena na mijavona ny aretina inona moriavana devoly ary zany ny tenena koa tsika fa misy ny devoly io aretina rehetrarehetra atao mahazo anao io tsy voatery aretina virus tsy voatery aretina insuffisance rénale araky ny eritseretanao io tsy voatery araky ny eritseretanao azy io hoe aretina na fa tena indray oasana devoly nisy rahalahy anankiray tao Antananarivo tao nanao dialyse foana izy vo eo amin'ny 500 taona le rahalahy manao dialyse tsy akijanona fa efa manana problème zany any amin'ny ray angamba zany dialyse zany any amin'ny ray fijeriko azy de vo nahitany rahalahy io de lefa le bonibony kely lefa mibonibony de efa le miondrikondrika lefa reraka de nefa vo 100 taona de efa le vizan'ny aretina lefa tatanan'olona anankiroa reny de efa faible de efa reraka zany amin'ny hôpitaly zany efa miteny hoe io any miala neniny tsika fa tsy hitatsony zay atao azy fa efa miareraka efa faible daholo ny reiny sy ny sisa tsy haiko za tsy de mahay le terme scientifique de nyresen'ny fianakaviana lahatra ny havany mono nandresy lahatra azy andoto ny taona vavahana rehefa tsy hitany dokotera tsony andao ivavahany de tany ambolohany mo satria zareo la manan-karena manam-bola manan-katao de tsy de aveo koa moa le mieritreritra an'le hoe fivavahana inona de vaony oloko tonga de hoe secte ave zany tonga de zay foana manko le any an-tsain'ny olona secte ave de ahoana le makany any secte tsy hoany amin'ny secte de tonga zany de efa lefa tsy tia lala reny zany zareo koa manan-karena de misy manana ny finoana de vo miresaka hoe fiangonana zandriny de hoe fiangonana mampalahelo zany fiangonany zany no fiheveran'ny olona sasany koa hoe fiangonany demony zany ny fiheveran'ny sasany azy fa rehefa tena niombo le aretina niombo de miteny any izy am'le fianakaviana tohatra ny rehako any fa be da be olona miteny amiko hoe mba misy sitrana ihany ony eo am'zany fiangonanareo zany fa mba eto any nivavahany io rahalahy io teo amin'ny 3 andro 4 andro teo izy ny délivrer 3 jours 4 jours teo afaka natanjaka
tsy nanao dialyzy tsony, tonga de nijanona ny tany amin'ny hopitaly ny dialyzy nataony tany, tonga de natanjaka. Tsy makany tsony a pasteur zao efa mivoaka normal, pipi normal ny ana rehetrarehetra, salama pasteur efa matanjaka. De inona moa zany zao le nahavoa azy teo raha ny fijerinao azy? Izy nanao dialyzy teo, voadonany tany amin'ny inona moa zany a, inona ny nanany fanafody teo nefa vo maika ny anarary. De maninona izy vo nivavahana tao anatin'ny 3 jours 4 jours tonga de natanjaka. De vono a, itsika ingeno tsy mino an'izany e. Fa misy ny devoly na mino tsika na tsy mino, misy ny devoly. Ary misy karazana aretina be da be eto ambonin'ny tany zay tsy ho sitran'ny mpitsabo mihitsy, tsy ho sitrany ny hopitaly mihitsy. Satria herin'ny maizina miafina ao ambadiky le izy, herin'ny devoly miafina ao ambadiky le aretina. De tonga de tsisy ninina mihitsy, tonga de tsisy paika mihitsy fa tsy maintsy vavaka satria devoly izy. Misy lehilahy anankiray zay nanofy ndray andro, nanofy. De nanofy a pasteur ozy izy, misy nanindronantsy ny kiboko, misy nanindronantsy teto teto amin'ny takibany teto zany any anaty nofy a. De tonga pasteur any maraina ozy izy, de iny le kiboko fa narary, de atrano nanomboka aniny nandrapatonga ny vavahana de narary nefa nofy. Aizany misy hoe olona manofy ianao de mitsondromma ny kibonao, nisy nanindronantsy de tampotampoka teo de narary, de nanary tena narary, de napiditra hopitaly azy de hoe operena de arina. Satria moa ianao rehefa tonga any amin'ny dokoterany izy tsy te halala zay nofinao any, ary izy koa tsy te halala devoly. Fa rehefa miresaka ianao marary ato de ataony analizy, ataony échographie, ataony scanner, ka rehefa hita hoe tokony ho didino de didino. De tsy resy lahatra le fandidina le fianakaviana, satria ny tsy naharesy lahatra azy tonga de tao an-tsainy avy hatrany hoe inona ny netombohan'io aretin'io. De hoe ny netombohan'io aretin'io tao anaty nofy, na nofy ratsy, nisy nanindronantsy. De tonga de resy lahatra zany, resaka fanaratsy zany, resaka famosaviny zany e, resaka devoly zany, ndo ivavahana. De inona fa vavahana andray andro fotsiny. Izy le marary manaytaina, marary manayteny vavahana andray andro, de iny de sitrana de afaka, de tsy miverina tsony. Misy merimaizana. Ary hoy ny voalazan'ny baiboly io manao hoe zao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra de ny andravany asan'ny devoly. Ny ten'Andriamanitra avakitsika teo, izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra de ny andravany asan'ny devoly. Zany no mahatonga na mampahafantatra anareo foana eto hoe rehefa ny aretina anankiray zay a no manahirana ny dokotera ny mitsabo azy, de devoly zay ny eo ambadikany. Tsy ndreko tsara, raha vo ny aretina anankiray no manahirana ny mpitsabo ny mitsabo azy, de devoly zay ny eo ambadikany. Ny aretina rehetrarehetra manko tokony ho sitrany dokotera daholy. Tsisy aretina tsy tokony ho sitrany dokotera zany, indrindra ty andafy, tokony ho sitrany. Fa rehefa notsaboana ka tsy mety sitrany, dia manahirana ny mitsabo azy ka tonga hatrany amin'le hoe cancer io, de tsisy hevitra riavana raha vo ny dokotera zay no miteny hoe cancer io, de devoly zay ny eo ambadika. Asan'ny devoly io, ny aretina raha vo tsy voatsabo, de devoly zay ny eo ambadika. Resaka fanahy, de tsisy ninina azo dokotera tao amin'io, fa ny azo dokotera tenenina fotsiny de manome ny diagnostika de miteny amina hoe cancer io, zay. Fa ny baiboly no mahalala hoe io aretina tsy azo sotranina io, de io devoly ny anaran'io fanaratsy. Ary be da be zay hitako zay tany Madagasikara, olona voana cancer, retina tsy hitanao tsony sy hitsabona azy. Fa de ny an'ny olona moa zany efa zay koa le toetsain'ny olona. Mitsabo izy aloha, entina re mampiasa ny volany, mampiasa ny arenany. Fa rehefa lany am'izay ny volany sy ny arenany alany hafaneniny izy, ary io de mitovy daholo rehefa lany vola, fa raha mbola manambola izy na mbola misy opelan-tanany ka na efa nandany amina miliary izy, de zay foana ny ao an-tsaina hoe aza miditra am'zany fivavahany zany.
aza mitsofoka am'zany fivavahana zany fa fandanimpotoana zany reny zavatra arinaky reny fivavahana reny arinaky reny satria reny le ny olona moa rehefa mampiseho fivavahana ka naratsy fivavahana de tsy misy afatsy le mpamina ny sandoka avatsy Afrika sy le fivavahana secte avatsy Afrika le manany any reny no alefa ny olona Facebook ka reny ny hitan'ny olona fa pasteur Ertina tsy de be mpijery pasteur Ertina tsy de be mpiainy fa le ary le izy ange raha vole mahasoa ohatry zao le fandarany tsisy manaparitaka zany izy ny anaparitaka any anao raha ndehery malala Ertina tsisy anaparitaka an'te raha vole fandarana tsara ohatry zao ka mahasoa ny olona ka tena le fivavahana anafaka le olona de tsisy manaparitaka fa raha eto zao no maminany sandoka na manao fitenin'ny anjely na le manao fiteny manany any reny na le fivavahana manany any reny vetiky ty tonga de millions de vues hoe io le raha ndehery malala Ertina lehibe any vao ny olo kofa mirediredy de tonga de amina million no mijery an'io zany hoe le zavatra ratsy no asehoan'ny olona mahakasika ny fivavahana ka reny le fivavahana any Afrika reny no alefan'ny olona le fivavahana manany any fivavahana manaonao fony reny fivavahana mampitanjatanjaka vehivavy reny de zany no mahatonga ny olona tsy mivavaka ary zay fitaky ny devoly saza makany am'zany fivavahana zany fa reny le demony daholo reny arinaky reny zao reny fa rehefa tena lany vola ny olona ka rehefa tena anina any izy vao miteny any hoe mba eto am'zany fivavahana reo zany satria any am'le fivavahana manko any am'zay vo gratuit any zany le maipona am'zay le any gratuit am'zay fa efa tsisy vola tsony de ny mahafinaritra kosa aloha de zao maro ny sitrana ary maro ny afaka maro ny fofontsy zany ny anisan'ny vaovao mahafinaritra tena hoe maro ny mandray fanafahana avy eo rehefa tena anaka rehefa ny aretina ny manahirana ny dokotera ny mitsabo azy na ela be vo sitrana na tsy mety sitrana mihitsy de zavatra anankiray ihany fanaratsy zay ny eo ambadika de izy ry havana zany zavatra resako anareo zany zao resaka aretina fa ny devoly afaka mitsofoka tsy any amin'ny resaka aretina ihany fa hatrany amin'ny tokantranon'ny olona hatrany amin'ny fiainam-panambadiana zany raha ihany tena nahita vehivavy ny resaka na ohatry zany vehivavy izy olo de avy eo i resaka lehilahy ndray tena gaga pastera ozy izy fa tena nanary anay le vadiko de mijery an'le vehivavy anefany tena raha misy atao hoe anisan'ny tsara taresy hoe atina tsara le vehivavy ohatra metistisy sono zany ny tarehany metistisy sono tena hoe tsara ny volo ny lava be tena hoe ozy ty ve de arin'ny vadiny de zao ny tenin'le anabavy de gaga nge za pastera ozy fa le vehivavy aprafesany vady koa ozy izy de anariny anay mianaka any ariny anay mianaka de vehivavy tsy de manahoana nge zany pastery fatim-behivavy nge zany mihitsy mo ny filazany azy fatim-behivavy tsy hitako hoe inona ny pastera ny rahany amin'ny vehivavy iny tsy bika tsy endrika tsy vola tsy nitsinona fa le izy tratran'le ody fity ny vadinao tratran'ny hery-maizina de tsy te hirika anareo menakavy anareo mivady anareo mianaka tsy te hirika fa vo mahita anareo izy de ohatra mahita maloto vo mahita anareo mianaka izy de ohatra mahita maloto tsy fa vo mahita le vehivavy ampirafisany anao izy na tsy de manahoana araky ny resahanao ary de anao no mahita azy eo tsy de manahoana fa aminy manahoana be mihitsy io misy vidiny be mihitsy vehivavy io tena hoe tena manandanjany io tiany io ary tsy te tsaraka amin'io de efa mamiteny azy daholo pastera ozy izy ny fianakaviana hoe elavely ty adala vehivavy ohatran'io ve nanariny lahy vadiny lahy ny mpiara-miasa amin'ny pastera miteny any ny avambadiko ny rahalahy ny ray aman-dreny ny fianakaviany ny fianakaviko ny olona mahafantatra azy fe lahy ty ve azon'inona de mahavarina pastera ozy izy fa de any amin'ny vehivavy io izy de tsy mahatsiaro anay izy de laniny any ny volany nefa i vehivavy io ambonin'izay tsy hoe vehivavy mbola tsy niteraka efa miteraka ihany ko efa niteraka de le vehivavy io sy ny zanany karakarainy fa le zanaky le raha lasy ny vadiny le tena zanana tera adininy
zany mety asana demony ry avana. Demony afaka mitsofoka anay zana izy. De anao mahita hoe manao fanahin'iny io lehilahy io, maditra io lehilahy io, mijangajangy, tsy resaka fijangajangany zany, tsy resaka ditra io, resaka ody fity io, resaka fanany tsy tia mainty io, asian'le vehivaviny tsy tia mainty ianao, de vo mijery anao ny vadinao de tsisy raisina mihitsy ianao. Raha vo mijery anao vadinao de tsy hitany mihitsy hoe namanja be ohatry ny ahoana ary anao, na tsara tare ohatry ny ahoana ary, na mety sino ohatry ny ahoana ary anao, de tsisy dikany fijeriny anao. Fa ninona fanaratsianao any vehivavy io hoe teny vehivavy iny bangaridana any ve ny anariny la vadiny la, de io ny anjely kely latsaka tany aminy. Resaka herin'ny maizina, resaka herina demony, ary possible ampikorotana ny tokantranonao, possible ampisaraka anareo, possible andravany fifankatiavanareo. Asa raha azonao izy. Zany ingely izy raha lasina bavy malala. Asana devoly mahatonga ny olo otrysiny. Va io koa aloha misy fetrany na hoe manao an'ireny le vehivavy le ampirafesany eo, de tsy hoe akory hoe raha manao an'ireny izy de aritra akory. Misy fetrany ihany koa io ody fity sy ody fanantsy tia mainty io, misy fetrany ihany koa, fa tsy hoe zany ingely maditanao madisy fanantenana an'le vehivavy sasany reny. Fa lery izy manao an'le ody fity, de ozy azoko mahery marina ny ody fitiko tsy fatany. Fa io ody fitiany io koa misy délai, mety 5 taona ihany io no faharetany io, fa tsy hoe andro any azonao iny lehilahy de mahery marina le ody fity, de tena azoko teraka ray roa ianao ariny lehilahy io amizay, eo enao sy ny tranonao. Fa le rino tany amboalohany tena nahazo le manja be mihitsy, nahazo vazaha, fa azonao tamin'ny ody fity, fa fitahany devoly ianao. Any anao vo mibabababa, ny fitahan'le lehilahy very anina le lehilahy sisisisisy, ny ody ratsy ny nakanao azoko. Fa nga io maharitry zany, 3 taona io, 5 taona io, de ariny ianao. De avy izy rehefa manary anao tsy te alalany ininy, de eo enao sy ny fahantrano sy ny tsy fananao asa sy ny hofatran'ny olona sy ny haniko hoanina. Eo enao sy ny zaza anankiroa navelany. Zany ingely izy mamiampinana ohatry ny bonkena ngery avany ody ratsy asana devoly io. Fa misy fetrany io. Ary zany ny ampaherezako anareo le hoe lasan'olona mivadinao, nalain'olona mivadinao tamin'ny alalan'ny ody fity, de na tsy tia mainty ianao, aza mikoropaka. Do hivavaka. Efa nahita an'izany be da be any, vo vavahany io lehilahy io, any am'le vehivavy ihany fa vo vavahany io tonga de miverina azy sainy. Efa nahida be nahita an'izany. Fa io zany tsy hoe ditra. Io zao ndraindray no miteny hoe tena maditra le vadiko mampirafy tsy tia aminay tena mijangajanga, tsy resaka fijangajangany, tsy resaka ditra io fa ody ratsy io, devoly eo ambadika io. Ekeko za manaiky hoe misy any lehilahy mijangajanga, za manaiky hoe misy lehilahy maditra. Fa tsy voatery ho ditra tsy fijangajangana daholo reny, fa misy tena devoly ary tsisy mahafaka an'io raha tsy herin'Andriamanitra. Ianao le tompombady io, ianao le tena tompombady io, ianao mihitsy no mitolona, de enao manao délivrance, de enao mivavaka, satria zavatra ohatry zany le herinaiziny misy asana devoly. Zany ige le herina demony io e. De lizy ny raha be amin'izy tsy voatery hoe resaka vady ihany ko, fa na amina ara-bola ary. Zay zany magrave be angasany, ary zany mahatonga mamteny aminao hoe mba mino ihany. Satria ny afetsen'ny devoly voalohany de ny mampiditra ao an-tsainao, tsy misy devoly zany ho ahita ambonin'ny tany. Aza reberebe ny olona am'izany fa tsisy an'izany devoly zany. Laingana paster zany fampitahorany paster zany fa tsisy an'izany. De enao moa zany rehefa tsy mino ny devoly sy ny fisin'ny devoly, de efa tsy maintsy ny heritrandronao sy ny dokotera sy ny fanafody ihany ny fantatrao hoe. Tsy maintsy ozy izy ianao de resiko amin'ny teny marary ty vadiko ty fa aizany tsy iverinao fa toriko any amin'ny tribonaly io. Satria anao tsy mino devoly de ny tribonaly no fantatrao hamerenana ny vadinao. Arakaraky ny diranao any amin'ny tribonaly sy any amin'ny polisy nefa
vao maika mikorotana nytokantranao reo vao maika tonga any amin'ny divorce satria ny devoly miteny aminao tsisa zany devoly zany fa aza presan'ny pastery koa fa olo hita mijangajango zao io olona hita mampirafy zao ko devoly inona koa nefa fananina anina mihitsy io ny ataony io de ozy izy anao tsisy raha raiko zay fivavahana nefa au lieu de tokony hivavaka ianao de ho afaka ny vadinao vovondry zavakafa ny ataonao de ravo ambola de na io resaka vola io ary za moa de mahita an'izany mihitsy ndray andro nahita tiako inona hoe misy any hoe tena famosaviny ary ny olona manodidina anao ny tsy voatery ho tsara daholo ny olona mpiara-miasa aminao any ry havanao ampiasananao tsy voatery ho tsara ianao zany aza mieritreritra olona tsara reto olona mpiara-miasa amiko reto olona mahafinaritsy reto fa misy am'ireo mpiara-miasa aminao reo ny mpamosavy misy mpamosavy ny mpiara-miasa aminao ary tsy fantatra hoe mody mitsikitsiky aminao manome hanina anao miantoka ny restaurant anao sasakafonao fa mamosavy izy nisy lehilahy zay a nresaka tamiko directeur temport izy directeur emport portany tamatavy tam'izany tsara toerana tsy haiko paster ozy izy zay mahazo a fa ohatrany tsy te hiasa malaina miasa de misy fotoana manapaka fotsiny zao tonga de mijanona tsy miasa de zaho izy teneniny vadiko foana dada fa ino ty ataonao ty fa ianao ve adaly ndany anao miasa fa inona no hoanitsika inona no ataonao ianao inona ianao andeha hoaizy ianao raha tsy asa izaranao ary ianao manana ny toerana be directeur atao miporo ianao fa ianao ty ve adaly fa ianao ty maninona de miady izy mivady zany de izy nefa tsy te hiasa de izy te hiasa de miasa de misy fotoana izy tsy te hiasa de misy fotoana pastera ozy izy satria nitantara niona tamiko izy tam'izay fotoana zay misy fotoana ozy izy pastera ampiasana de tsy mahavita asa mihitsy de marary ny andohako de te hody foana de vao mipetraka ao am'brao ao izy de tsy tamana ao brao koa de lasa makany brao any hafa any de any pastera mampiresaka ny mpiara-miasa amiko mampiresaka de ohatrany tsy mety tamana ao brao koa inona ny nataony ozy izy anao ny afarany tampotampoka teo izy tsy miera tamy vadiny nanao démission nametraka démission za tsy asa tro nefa directeur emport de vao vitako pastera le démission izy de zao ny nahavarina tonga saina tampoka asana firy andro après fa iny ny mpiadalana nataoko to nanao démission fa iny ny mpiadalana nataoko tonga saina tampoka zany le rahalahy nde hoany ozy izy ndeasa nde hoany amy lehibe andray sa nde hoany amy ministre hoe iverina andray fa tsy fantatro tsy nekeny tany ambony tsony nanomboka tao arina an'iny pastera nytotongana ny fiainako potika ny fiainako za mitady asa tsy mahita mametraka demande tsero tsy mahita le asa ny lako ma directeur nefa vola pastera ndraisiny tamy zany natsangana trano fotomobile inona nametraka démission varotra fananana am'izay varotra tomobile varotra trano varotra ina sy tsy maintsy mivelona delivreko izy ianao nanao délivrance azy a satria mo zay ny atsika ny mba haitsika de nandroaka devoly de nanao délivrance de za nandroaka devoly nanao délivrance io a inona ozy izy anao zavatra nitranga ny teny le devoly zay no namosavy any teo ozy izy namosaviny any ty fa bezesita loatra teny teo ozy izy no tsy tokony ty nipetraka teo plasiny de nanotaniko fa izy ianao namosavy izy devoly moa misy fotoana mandaingy fa misy fotoana ko izy milaza marina ihany rehefa zany moa mila discernement zany mpanompon'Andriamanitra manana esprit de discernement ihany ny afaka mahalala tsara le hoe mandaingy ty devoly ty mipanga olona fotsiny sy ny hoe tena marina zany lazay ny devoly zany tsy ny olona rehetra mahalala an'izany manana ny discernement ny afaka midiscerne an'izany ny hoe mahalala ny hoe langen'ny devoly zany tena izy tena marina le zavatra tenen'ny devoly marina fa izy nareo io a zay ozy izy ny adjoint
zany adjoint naneraka an'io teo hoe na misavina io tsy tokony io nipetraka olona tsy tsy ampy diplôme io de nasina io izy de ahoana ho any nanasivanareo azy satria ny devoly moa afaka miresaka tsara ny mpamafantranony ao le olona mpamafantranony ao izy le mpanaditra le femme de ménage reny iny zany no nirahan'le adjoint hoe isaky ny tonga ao ianao ka mamafa ny biraoany de andrarao zavatra ny sezany ararao amy sezany eo ty de isaky ny tonga ao zany le mpamafantrany de mandraraka an'io amy sezany le zalamo tsy manala nin'inony izy ty herin'ny maiziny izy ty aody ratsy herin'ny demony zany natonga azy nanapa-kevitra za tsy asa tsony zany natonga azy nanapa-kevitra za tsy asa tsony de tonga de natonga azy malaina miditra ao birao matonga azy tenen'ny vadiny hoe ndana miasa za tsy asa zany no matonga azy makany amy birao an'ny hafany foana aily izy zany misy ody ratsy nalefan'le olona vo niala teo izy de le adjoint niakatra izy ianao io zany adjoint io za zao no mahazo ny placeny eto le rahalahy amin'io zany inconscient izy délivré io zany tsy tompony tenany tsy tompony tenany io an'io izy ny anaranao de mitenenineo le anaran'le lehilahy ianao zany namosavy de vita le délivrance le lehilahy amin'io fampitazomana be le tena inconscient le tsy tompony tenany le tena mihetsika devoly be len'le se manifesta be reny de vita amizay le vavaka de miverina ny sain'le rahalahy de nanotaniko izy fantatreo ve ho aty lehilahy ty fantatreo pasteur izy adjoint ko tao amin'ny porte eo adjoint de manahoana ho fifandraisana ianao ve ho a tompony tenanao teo zay nanotaniko an'izay aloha tompony tenanao ve nao ndroana devoly teo ohatrany tsisy tadidiko pasteur izy enao namisa tanana tamiko tamboalohany fotsiny tadidiko elo namisa tanana tamlohako iny de taorinan'izao izy tsisy tadidiko tsony satria izy netsika devoly be zany hoe izy miteny io zany inconscient tsy izy miteny de fantatreo ve hoe lehilahy io de ahoana ho any fitondrantenana tsy zay pasteur izy tsisy olana amin'ny lehilahy io mihitsy tena mifankaty be zahy namako ampiasany io adjoint ko tao io izy zao izy naka amy placeko tao sa miza le nametraka démission de izy ny ao so zay mbola mifandray de hatsy eo izy tsisy olana mihitsy zany hoe le lehilahy zany tena me tsara vilatsibe ary izy ary tsy mahalala hoe izy io lehilahy io na misavy azy de nazavaiko tsara taminy teo nietsika devoly be ianao de ianao zao tsy mahalala an'izany fa zao any teniny voaka vavanao tao nanotaniny hoe le devoly de io lehilahy io nyteneniny io adjoint anao io nyteneniny tao hoe ianiny zay de zao nanaovanay azy de misy mpamafany birao anao zany ono any manraraka an'le zavarao de izy ny nandefan'io de nizy nanao zay nampiananao teo ekarany io zany pasteur teo ngarany tena hitako pasteur ozy izy ny eo amin'ny sezako ohatra mizavatra hitakitako zany de miteny mpamafantrany foana hoe fa ino tony ohatrany maninona raha fafana tsara ny seza ino to vovovoko tony de ve zany litsy pasteur ozy izy de izy zany verina misavy de hitako ozy izy mody mananana foana de mody de izy kozy izy ka lerangamo zany ny mpamosavy mihitsy io ny mpamosavy tsy le voatery mipiridana be reny fa manaosany doa de teo zany vo mitamberinao atsainy daholo hoe hitako nohatry zao fietsiny tamiko hitako ohatry zao sosotry zao efa nanontanytaniny ana daholo momba ny asa efa nanontanytaniny asa zany pasteur ozy izy tsy mahalala mihitsy hoe inona le izy fa de zay ozy izy miara-miasa ao zany de maadjoint ko azy de na ve zany ozy izy de na misasa zany le sasana devoly zany ry havana no antony ozy izy mivolaza amy baiboly hoe zao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra de niandravany asana devoly ka tsisy reheavo io nitafiditra amy fiainanao na niarabolanao na mitokatranao na mifahasalamanao de tsisy paiky io ratsy le asana devoly ny ravahanao sy potehanao de tsisy hevitra tsisy io zany tsisy aza mitady hevitra etseroa enao fa na iodinatsy ianao na iodikaviana hoe iezaky enao anarina ny fiainanao de tsy tafariny io raha tsy Andriamanitra manarina azy satria indraindray le izy tena misy fotoana tena demony no ambadiky ny fahantrano demony no ambadiky ny fampotenao demony no devoly no ambadiky ny zavarehetrarehetra mahazo anao zany le ilaina vavaka zany le ilaina délivrance mila takatsika zany
ka ity fandarana amin'ny Facebook ty moa ry havana dia natao atsika tia Paris, natao atsika tia France ty ary natao ampahereza atsika, ary natao ivavahanao atsika ihany koa. Izany no tsindriky foana ny natongavako eto Paris eto France. Tsindriky foana zany tsy hitsangatsangana ny aleako aty, tsy hikarama, tsy hanao business, tsy hitady vola, tsy hanao tourisme, tsy zay ny aleako aty, hivavaka ho anao. Ary tsindriky foana va zany ny antony fotoam-bavaka isaky ny sabotsy etsy amin'ny La Courneuve, etsy amin'ny La Courneuve isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina. Ianao mety misy fotoana ianao tena efa mahatsiavo sy tena nanao ny alanenina rehetrarehetra nitady fanafahana, nampiakarina fiainanao nitady fanasitranana, nitady famonjena, fa nul zéro ny valiny hitanao, dia zavatra kiray ihany ny teneniko, ndao hivavaka. Indraindray io aretina mahazo anao efa nitsabona amatona ny maritry sitrana. Raha nabavy sy laza la ny andro etsera, andao mba handramana ny fivavahany. Efa 7 taona ianao zao ny marary. Isaky ny metrika makany amin'ny dokotera dia manao rendez-vous amin'ny dokotera, dia manao analyse, dia atao scanner, dia atao an'ity, dia mihinana an'ity fanafody, dia miverina kely, dia afaka kely, dia za miteny anao hoe ndao hitady ny tompo, ndao hivavaka. Zany ny ampaherezako atsika tia Paris, tia France aty hoe ndao andramana. Mizaka mamafoana ianao io olana amin'ny tokantranonao io, tena hoe ary ny devoly mifetsy tsisy devoly zany izy mahazo mivadinao efa ditry hoe zay ve te iny ianao fa mamoky voky ery amin'ny vadinao. Zany ngera laha tany afaritry Moramanga iny, Moramanga any Madagasikara. Misy lehilahy zay directeur koa lehilahy io, directeur amina ministère anankiray zay atao Moramanga. Ny vadiny izy ianao, vadiny tsara tarebe, vadiny directeur io, mampirafy le ramatoa, le ramatoa ndray amin'ny mampirafy, le rangaty ibe azy, le ramatoa mitondra tomobile, dia iarahany io ramatoa daholo na gardien, na pompiste na essence reny le pompiste re, na gardien, na miaramila le caporal, zely tsy mifidy lehilahy zany fa zay lehilahy hitany. Ary tsy lehilahy ray fa iarahany io madamy daholo, dia malaza be Moramanga hoe vadiny directeur iny miaraka amin'ny fatin-dehilahy rehetrarehetra zitany. Dia tena hoe tsy hita zay anaovana azy, le rahalahy amin'ny directeur, le vadiny tsy fony any terahany, tsy haiko na telo na efatra, tsy fony le vadiny. Le izy indray moa no mampalahelo, zareo tsy nety mivavaka hatramin'ny farany mihitsy, tsy nety mivavaka mihitsy zareo zany satria izy manam-bola, manan-karena. Dia tenenin'le fianakaviany le namany izy, ndao délivreny ianao, ndao ianao mivavaka. Nivadiko veo izy misy devoly, dia zany ho hivavaka, zany nataon'le lehilahy. Nivadiko veo izy mampirafy, dia zany ho hivavaka. Izy misy devoly izy, izy ny tokony rohana devoly fa tsy za, sady miavonavona. Teo za matsy an'le fianakaviany izy avelao any izy oaka izy ary moa zany nivavavavokany oaka anao ndray ve nisahirana aminy fa aloha izy any. Satria misehatra ohatrinany ery havana, raha vao resaka fanambadiana nge dia tsy le vadinao akory ny délivreny, fa ianao no entina mambavaka, ianao no mila vavaka, satria ny vadinao tsy mahatsiaro marary. Ny vadinao mampirafy io tsy mahatsiaro marary, vadinao mijangajanga io nge tsy mahatsiaro marary, fa ianao no mahatsiaro marary. Ianao le ampirafisany io, ianao no tomany andro manala mahatsiaro marary, ka ianao le mahatsiaro marary io no mila vavaka. Tsy azotsika ngely izy ndraindray. Ositsika hoe nivadiko ve no misotro toka, nivadiko ve no mandamy vola any, nivadiko ve manao adalana any, dia zany ho délivreny. Ka ianao no mahatsiaro mararika, ianao no mahatsiaro mijaly, ianao no mahatsiaro tena misofriry, dia ianao no entina mambavaka. Ka zany ny anton'ireny fotoana sabotsy reny. Ary anasako atsika tia Paris, tia amin'ny Ile-de-France ray manontolo, raha eto France etonao mahafinaritra moa zany fa be da be ny avy any Marseille, avy any Toulouse, avy any Lyon, manotonga ny sasany ary avy any Suède, ny sasany avy any Suisse, mandeha roplanina mihitsy mamonjy an'le fotoam-bavaka aty.
de makasitraka isorana ny tompo fa de maro no matsiary fanafana maro am'ireny avy any amin'ny 300 kilometra fa de hoe mitady an'Andriamanitra raha sitrapony tompo de mbola eto amin'ny sabotsy ho avy izao de mbola eto koa amin'le sabotsy le 15 juillet raha sitrapony tompo any amin'le 16 juillet no miala eto Frantsa de hiverinany Madagasikara de te hivavaka ho anao ahy de ambanampy anao raha mety aminao zay no aleako anany rahan'ny tompo anaty raha safidy pokotsy te akaty akory fa Andriamanitra asan'Andriamanitra mission aniran'Andriamanitra de malaky ny sitrapony tompo anampy anao sy noho ny aminao nanirahan'ny tompo anaty tsy ndreko tsara noho ny aminao no natongavako aty mba hivavaka ho anao afaka tonga tsara ianao ety amin'ny 102 rue de la Convention 102 rue de la Convention 93 120 la Courneuve zay no misy no toerana io de afaka tonga ianao sabotsy avy izao am'sivy raha ho avy asandrato ny vavaka ao arao zao vavaka zao fa hivavaka ho anao ao arao zao de ampanao délivrance anao ao arao zao Jesosy io misaotra anao fanandray ny teninao misaotra anao fanandray izany fampianarana izany hatram'izay tokoa manko Jesosy de mieritreritra foana hoe vokatry ny tsy fitandremako no mety nahatonga ny aretina vokatry ny ny fitsangajangan'ny vadiko no mahatonga any misaraka no heveriko Jesosy fa vokatry ny zava-misy no mahatonga ny olana eo amiko fa androany tompo nahare ny teninao na mpianatra fa misy ny devoly noho izany Jesosy mangataka ny fanampianao vonjeo tompo sitrarinao Jesosy raha devoly ny mahazo aty na famosaviana mangataka aminao tompo mamelany eloko vonjeo Jesosy teo sitrana Jesosy teo afaka tanteraka Jesosy androany de mandroaka ny asana devoly rehetra eo amin'ny fiainako mandroaka anao ary Satana miala any amin'ny fahasalamako mandroaka anao ary Satana miala atao amin'ny tokantranoko sy ny akonako mandroaka anao ary Satana miala atao amin'ny asako sy ny fidiram-bolako miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ny hery-maizina rehetra miala ny asana devoly mamatotra miala ny aretina rehetra mamatotra arao zay vavaka zay miala ianao Satana ninona aretinao de roay alefa any anatin'ny tratranao any anatin'ny tongotrao any anatin'ny tolana any anatin'ny lohanao ao anatin'ny kibonao miala amin'ny anaran'i Jesosy roay Satana alefa roay ny asan'ny devoly miala ianao Satana miala ny devoly sy ny famosaviana rehetra miala ny ozina rehetra miala ny ozina rehetra miala ny ody fity any amin'ny vadiko miala amin'ny ody fity amin'ny akohonako miala ny hery-maizina rehetrarehetra miala ny blokazy amin'ny anaran'i Jesosy ny blokazy sy ny fahantrana miala ny trosa rehetra miala ny trosa rehetra miala ny trosa rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miala ny trosa amin'ny anaran'i Jesosy miala eo amiko miala ny ozina tsy maintsy afaka Jesosy tsy maintsy sitrana manomboka eto tsy maintsy salama manomboka eto tsy maintsy misy fahagagana manomboka eto tsy maintsy miova amin'ny fiainako tsy maintsy sitrana toy izy ny vavaka raha lasana bavy alefa mamenao 2 minitra ivavahanao roay ny asan'ny devoly sy ny hery-maizina angatao fanasitranana roay zay aretina mahazo anao na tsy fantako inona daholo mahazo anao mitokatranao na fahantrana na blokazy samy mivavaka mafy vava mafy tena mivava mafy rehefa mandroka devoly aza mivavaka moramora aza mivavaka malemilemy samy mandroka
rehetra tompo malalako matoky efa tsy maintsy afaky reto olona reto na inona heriny temony rehetra sy mifampisaviana mahazo an'ireto olo reto, mahazo an'ity rahalahy ty, mahazo an'ity anabavy ty, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fampisaviana rehetrarehetra amin'ny tokantrano, blokazy rehetrarehetra, ny fahantrana sy mitrosa rehetrarehetra sy fampisaviana alefan'ny olona, ny aretina rehetrarehetra ny anatin'ny tova, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zao de zao, miala zao de zao, miala zao de zao, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy miala ny ozona rehetra, 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 tsy maintsy miala ny fampisaviana rehetrarehetra. Vavaka izay tompo fa tsy maintsy misy fahagagana amity rahalahy sy vehivavy ty. Zao de zao tononoko ny fanafahana, tononoko ny fanasitrananao anao, raha marary anao tononoko fasitrany anao, miala ny fampisavianao anaty kibo, tononoko ny fanafahana, tononoko ny fahagagana rabola, tononoko ny fitahina rehetra, tononoko ny vahaolana amin'ny tokantrano, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Je prononce la délivrance, la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. La délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Matoky efa ho afaka reto reto. Tsy maintsy misy fahagagana. Tsy maintsy misy fahagagana. Tsy azon'ny devily blokena zany ianao. Tsy maintsy misy fanafahana. Misy sotra tompo. Amen. Zay ny fotoanantsika riavako malalako fa dia raha ohatra ianao ka hiantso amin'ny telefona dia omeko ny numéro telefona aty à Paris eto France 0758 0758 84 indroa 84 deveo 84 de 46 au farany. Zay 0758 84 84 46 au farany. Koa raha mila vavaka manokana ianao na ohatr'izany aty a Frantsa dia atsoy hafa volona ny aminampy anao na mila torohevitra na mila vavaka manokana. Rapitso alakamisy amin'ny folo maraina dia mbola mandray olona ihany mandray olona mivantana etsia io ndray etsy amin'ny Arcueil etsy amin'ny La Place etsy Arcueil eo amin'ny 19 rue de Stalingrad 19 rue de Stalingrad 94 110 Arcueil. Zay zany ny toerana io 19 rue de Stalingrad 94 110 Arcueil. Ao zany mandray olona rapitso alakamisy manomboka amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva. De amin'ny anandray manomboka misy fotoana ao amin'ny satria zany am'izao le olana kely le train de tsy natao amin'ny fito aloha le fotoam-bavaka fa ataotsika amin'ny manomboka amin'ny 10 ora hariva zany fotoam-bavaka ao. Manomboka amin'ny 10 ora hariva rapitso alakamisy amin'ny 10 ora hariva ao Arcueil ihany no fotoana rapitso amin'ny 10 ora hariva lay fotoana isika ny alakamisy satria am'izao ny train le efa misy olana dia leo mitsahatra amin'ny valo efa tsisy train de mba narositsika aloha zany izy am'izay amin'ny 10 zay aloha hatramin'ny 9 ora sasany hariva rapitso. Fa le fotoana amin'ny sabotsy no tsindriko tsara amin'ny sivy le fotoana amin'ny sabotsy amin'ny sivy de etsy amin'ny 102 rue de la Convention 102 rue de la Convention 93 120 La Courneuve. Any zany ny toerana anatao raha tsika fotoana amin'ny sabotsy amin'ny sivy arana sako atsika rehetra amin'ny sabotsy io anao délivrance goavana mihitsy mialoha ny iverenako any Madagasikara de tsy maintsy mahakasika amin'ny fiainanao ny vavaka ataotsika. Hotahiny tompo daholo de maheresa azonao paritaka tsara ty fandarany ty mba ho jeren'ny olona ny fianakaviana sy ny rehetrarehetra de hotahiny tompo veloma daholo tompoko.